Olona roa indray no lahy vokatry ny aretina Covid-19 araka ny tatra nataon'ny profesora Volontina androany alakamisy. Miisa 720 araka izany ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny coronavirus teto Madagasikara. Ankoatra izay dia nitombo 420 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus tao anatin'ny 420 ora farany, ka ny 5 amin'ireo no avy eto Antananarivo, ny iray avy any Tasy, 5 avy any Aloatra Mangoro, iray avy any Matsiatra Ambony, ny iray avy any Anosy, ny 2 avy any Menabe, ny iray avy any Sava ary ny valo farany avy any amin'ny faritra Diana izay nahitana ny tranga betsaka indrindra tamin'ity andro ity. Tafiakatra 170 amin'ny 109 araka izany ny isan'ireo olona efa nitondra sy vao nitondra ny tsimok'aretina coronavirus hatramin'ny antombohan'ny valanaretina teto Madagasikara raha atambatra. Ny amin'ny 570 ireo olona sitrana ka tsy manaraka fitsaboana intsony ary 570 kosa ireo olona voasokajy ho marary mafy ka mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly araka ny tatra nataon'ny CCO. Manano sarotra ny fandrindrana ny fasambahiny ao Anjanahary noho ny tsy fahafahan'ny fiadidiana ny Antananarivo renivohitra manara-maso ireo fihetsiketsehana misy eo anivon'io fasana io. Ny 700 ny fasana ao Anjanahary mantsy dia tsy fantatra ny tompony araka ny fanazavana nentin'ny dokotera Anjarasoa Mahavoasazy Anjanahary, tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna misahana ny fikoloam-pahasalamana na ny BMH. Ny 700 ihany araka izany no misoratra eo anivon'ny BMH. Nanatanteraka fionana niaraka tamin'ny fianakaviana tompom-pasana ao Anjanahary ny BMH androany alakamisy. Ny tanjona dia ny fahafantarana ireo fianakaviana tompom-pasana ao Anjanahary mba azahoana manara-maso azy ireo. Tamin'izany fionana izany ihany koa no nampahatsiahivina ny anjara asan'ny komina sy ny anjara asan'ny fianakaviana ao anatin'ny fikarakarana ny fasana. Nanambarany avy ao amin'ny BMH fa anjaran'ny komina ny mikarakara ireo manodidina ny fasana toy ny jiro, ny fefy ary ny rano, saingy anjaran'ny fianakaviana kosa ny manadio sy manamboatra izay simba ao amin'ny fasana. Nanambara ny foibe misahana ny fitaterana an-tanety ny ATT fa tsy azon'ireo mpitatra atao ny mampiakatra na mampidina ny saran-dalana raha toa ka tsy mifanaraka amin'izay lalàna efa napetraka izany, fa ny tena no amafisy ny ATT dia ny tsy fahazahoana mihitsy mampiakatra saran-dalana mandritra ny amiana ara-pahasalamana izay tratra mivaona amin'ireo fepetra napetraka dia hiarany sazy ka mety ho tonga ka hatramin'ny fisontomana vonjomaika na tsy ny fahazoan-dalana mampiasa ny fiara, ny fisintomana ny fahazoan-dalana mivezivezy ho an'ireo mpitatitra ary ny fisintomana ny fahazoan-dalana amily. Ny saran-dalana voasoratra mazava eo anivon'ny fiantsonan'ny fiarakodia sy ny fiara ihany no azo ekena sy tsy maintsy ampiarina ho hatrany ny ATT nanazava.